Petran'i Jesosy koa tsika indrindra izany nanome antsika fotoana androany ao anatin'izao tontolo anatrehantsika misy miaina izao dia misaotra anazy tsika nanome toerana dia nanome fotoana ahafahantsika mandeha fampianarana sy mifankampaka sy mifankakely dia efa tsara be tsika aloha izany tamin'ny folo izy ity efa somary tara ihany tsika efa amin'izao fotoana izao dia ezahanao anaraka an'izay fotoana izay izany ny ampidirana androany azy no ampianarana androany azy dia ny fotoanantsika androany ilaintsika dia anaraka ny resaka momba ny filazantsara ny tena atao hoe filazantsara sy ny zava-man'izay Jesosy ao aorian'izay tsika sakafo dia anaraka miditra resaka momba ny ratranaty sy ny ankohonana dia ao aorian'ny fampianarana ratranaty sy ankohonana tsika misy partage kely atao mitokana lehilahy dia mitokana vehivavy dia précision kely fotsiny angambany hoe ty toerana ity tsy azo hitondrana sakafo avavivelany mihitsy sakafo sarotiny be mihitsy tena mba mizy tsika mba manala zay zany fa zay ny tena mba nangatana tokotrano mba tsy hisy mihitsy zany zay zany précision kely fotsiny dia ho azy mila toilette dia atombatika ny piscine fa misy toilette tsy taritina ela be fona rehefa fijeriny rehefa somary tara ihany dia aleo tonga dia tokony ya merci misaotra betsaka araka ny tenen'ny farateo samy misaotra manokana anareo lehilahy tena isorako satria raha be hoe ny lehilahy andeha anay koa hoe anatrika zavatra ohatran'izao zany fa za miteny hoe tonga ny rapitsariva dia za mba mangataka reo toro aminareo fa manao paria fa misy zavatra miova ao anatinareo na kely ara fa misy zavatra miova misy zavatra iova ny fomba fijerintsika ny fiainana en général zavatra hozarainy hoe tena ny fiainana tsika tsy miresaka anara-piangonana tsy miresaka an'izany samy manana ny fiangonantsika tsika samy manana an'izay nanabeazana antsika ary kristianina daholo fa fiainana zany no resahantsika eto dia tao anatin'izay fiainana ny ainan'izay nisy zavatra nandalovana nisy zavatra ny ainana dia zay no tantaraintsika eto ho resahantsika anao partagentsika important be koa hoe vitsivitsika satria tena afaka miresaka tsirairay mihitsy zany afaka tena diskutena tsirairay mihitsy le cas tsirairay dia maninontsika moliveriny resaka filazantsara le resaka programme andresahany farateo tsy maintsy iverenina tsirairay satria zay ny fototra zay ny tena fototra dia raha azotsika tsara zay aloha dia zay tsy maintsy aingatsika satria problème amin'ny kristianisme amin'izao fotoan'izao lasa teoria le izy fa tsy fiainana dia zay le teneniko teo hoe tena fiainana ny zavatra ho resahantsika eto misokatra be mihitsy afaka miresaka tsika afaka manao partagentsika dia satria le izy restauration de couple le zavatra resahana dia ny zavatra tiako ampitaina fotsiny hoe ny fanambadiana anisan'ny fototra institution tena fototra napetraka Andriamanitra izy io fa
madio tsara fa rehefa milamintsika ny tokantrano, milamina ny tokantrano dia mandeha ny ambiny. Rehefa mikorotana ny tokantrano a dia na ny zavatra atao raha tsisy mandeha, na miasa mandrarasy ny anina raha tsisy mandeha. Ary ny olona miorina tsara, milamina tsara ny ao an-tokantranony a dia afaka rehefa nivelana izy a afaka mizara fifaliana, mizara fitiavana sy ny rehetrarehetra. Fa rehefa tena mikorotana ny ao an-tokantrano na ianao raha manakorotana any anaty fiarahamonina, zay zany za manokana zanak'olona ny sara-manambadiana dia fantatro tsara zany. Ohatrany ao zany ratra ao anatina hoe ny sara-manambadiana tsy dia zay indray tsy dia zay indreny a dia za misaotra manokana an Jesosy, Jesosy foana no resahako eto satria ny anahy tena fiainana ny resahako a dia izy ny nanarina, dia izy ny nanakana, dia mahazo maimaim-pony zay dia mizara mamizara an'izay zavatra voaray a maimaim-pony. Eny ary ny zavatra resahako eto dia tena isolo volet lecture, tena vrai lecture ny Baiboly. Hoe fa maninona moa tsika olombelona, inona ny antom-pisintsika, fa maninona tsika ny ohatr'izao a izytsika, hoaizytsika, inona ny antom-pisintsika eto tany. Andriamanitra rehefa namorona ny olombelona tamin'ny voalohany izy rehefa namorona ny olombelona dia ozy izy hoe andao ozy izy tsika amorona olombelona tahaka ny endritsika. Andriamanitra dia fanahy, esprit Andriamanitra. Zany hoe rehefa namorona antsika olombelona izy zany dia forme no esprit. Anisan'ny problème be antsika olombelona dia tsika mieritreritra fa tsika tia corps ty. Non, diso be. Satria tsy tia corps ty tsika tsy tia corps ty fotsiny moa zany no tena marina. Fa itsika dia être manontolo feno. Ary zay être manontolo feno zay a dia misy ny identité antsika dia le esprit ilay namorona n'Andriamanitra antsika. Zay zany. Taddio tsara fa tsika olombelona zao raha ohatra hoe fetahana ny tamaintsika dia marary. Fa iza ny marary etsika? Asiana koa ny vatantsika sa tenenina teny marary? Iza ny marary? Tenenina teny marary. Zany hoe tsy corps ty zany. Fa misy zavatra zay tsy hita amin'ny masontsika. Dia io nefany a ça fait partie de nous. Ary zay tontolo tsy hita maso zay tena anisany tena horesahako aloha zany amin'ity zavatra ity a. Itsika ny fironan'Andriamanitra tahaka ny endriny. Dia rehefa avy eo izy a ohatr'izao zany ilay image. Rehefa avy eo izy dia naka vovotany. Naka vovotany izy. Naka vovotany izy dia namoronany ny vatantsika. Dia rehefa avy eo izy nanisy fofonainy. Nanisy fofonainy izy dia iny le amy iny le aina ao anatintsika iny. Iny le rehefa maty ny corps a dia ity le miala dia io koa le hovonjen'Andriamanitra ny aminy. Ary dia se connecté tamin'Andriamanitra io misy wifi a. Zany hoe se connecté taminy izy io. Zay ny création, zay tsika tamin'ny voalohany zany Adama sy Eva. Se connecté taminy. Fa izao rehefa se connecté tamintsika dia tao amin'ny sahidena, na rehefa tao sahidena izy mivady dia nisy hazo anankiroa tao. Arbre de la connaissance de bien et de mal et arbre de la vie. Io le resahantsika hoe paumé hoe ny arbre de la connaissance du bien et du mal dia ao anatintsika tsirairay ao izy io. Ao anatintsika tsirairay ao izy io. Hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Zany hoe io zany le hoe tsika le manavaka hoe ty tsara, ty ratsy, ty mety, ty tsy mety, ty azo atao, ty tsy azo atao, ty a. Ny problème nefa dia izao, ity mihitsy nefa ny raharan'Andriamanitra tsy ho asia tamin'ny création. Io mihitsy ny rarahany tsy ho tia. Satria inona ny antony? Andriamanitra rehefa créé antsika olombelona dia isaky ny créé izy dia premier jour dia teny izy hoe aritany fa tsara zany. Deuxième jour aritany fa tsara zany. Ainsi de suite.
mandrefany 7 jours 6 jours. Zany hoe Andriamanitra zany tsy créantsika mitsy halalany tsara sy ny ratsy. Zay création a. Satria Andriamanitra tsy namorona ratsy. Créantsika ho tsara. Fa olana izao. Olana izao. Eto efa ampiditra sahady. Misy être spirituel anankiray tao. Dia ozy izy hoe aiky ozy izy tsy azo hinanana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Tsy avelan'Andriamanitra mihinana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy honareo dia ozy izy efa. Raha vao mihinana an'io zay ozy izy dia ho faty zay. Dia ozy izy hoe tsy ho fatynareo fa hitovy amin'Andriamanitra. Bon, zavatra voalohany aloha eva. Ny tena fomba problème dia nanino ny eva ny aino an'ity rangaha ity. Satria na mitokony izy tokony tsy niaino an'io mihitsy izy. Satria i Adama no nomen'Andriamanitra responsabilité hoe tany ozy izy azo hinanana ozy izy azo fahalalana tsara sy ny ratsy dia atsaka ozy izy ny zavatra rehetra. Zay ny ordre n'Andriamanitra tamin'ny Adama. Nomeny responsabilité i Adama dia nomeny autorité. Tsika lehilahy nomen'Andriamanitra responsabilité, nomeny autorité. Fa satria tsy mipetraka le autorité sy responsabilité teo amin'ny Eva, dia inona zavatra nitranga? Lasa Eva niaino zavatra hafa. Io ny débutan'ny adultère. Io ny débutan'ny fitsangajangana. Tapony tsara ny atao hoe fitsangajangana. Raha terme spirituel dia misy semence anankiroa miditra ao anatin'ny olona anankiray. Ny parole ny teny rehefa afafy mahavariana fa amin'ny teny grika izy antika dia hoe sperma. Zay le parole afafy zany. Dia rehefa afafy le parole dia lonaka le olona mandray anazy dia kolokoloiny ao le izy dia rehefa avy eo dia lasa miteraka zavatra eo amin'ny fiainana. Ohatran'ny vady any afafy ny sperma dia rehefa lonaka vehivavy dia kolokoloiny afaka 6 volana iny lasa zaza. Meohatr'izay exactement zavatra nitranga teto. Tsy namafy Adama dia olokafany namafy. Dia rehefa namafy le raiky alaty dia inona no nitranga? Fahafatesana. Responsabilité tsika rehetra. Eto zany any rehefa miteny sahady responsabilité antsika lehilahy. Satria ny début an'adultère dia tsy maintsy parole. Tsisy vehivavy mandeha fony zany fa maheno zavatra no izy misofiny aloha miaino voaloha. Dia rehefa miaino izy rehefa avy eo dia miteraka zavatra iny ao aminy. Dia ny responsabilité antsika lehilahy dia isan'andro dia manombotra an'izay afafiny zalahany mamafy ny Kristy. Responsabilité antsika lehilahy zany. Surtout amin'ny vehivavy miasa. Vehivavy miasa any izy dia miaino zavatra bedibedy izy dia isan-kariva ianao manombotra ajatsy ianao isan-kariva. Tadio zay. Niaino izy dia rehefa niaino izy ny résultat dia vitaka izy. Tsy ho faty-koronareo izy vitana. Tsy ho faty-koronareo. Fa hitovy amin'Andriamanitra nareo izy. Enjana be le izy tsy ho fatinareo fa hitovy amin'Andriamanitra. Zany hoe ohatrany ao ilay mitovy amin'Andriamanitra lasa mahalala ny tsara sy ny ratsy. Zay le mitovy amin'Andriamanitra zay. Dia iny tokoa izy fa ninana. Ninana izy. Ary ny problème tsy izy rero ny ninana. Raha mba izy rero ny ninana tsy olana. Fa nomeny koa le adalalahy dia ninana koa le adalalahy ray dia samy volo. Dia inona zavatra mitranga tao? Inona amin'izay le fahafatesana? Définition biblique amin'ny fahafatesana. Rehefa ninana le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izy. Aloha averiko tsara dia hitanareo le sary. Ito izy zao misy gloire de Dieu manodidina anazy. Ok? Fa rehefa ninana izy dia inona nitranga? Miala le voninahitr'Andriamanitra teny any. Ary dia tapaka ny connexion. Dikany hoe fahafatesana ao anaty baiboly tsy tia corté mihitsy. Fa misy
fahafatesana anankiroa zay baiboly natao hoe fahafatesana de connexion avec Dieu. Zay tena définition fahafatesana. Tafasaraka tamin'Andriamanitra izy. Ary nanomboka teo satria tafasaraka tamin'Andriamanitra izy, dia teo eo dia tranga ny conséquence le tafasaraka tamin'Andriamanitra. Lasa fanometsiny i Adama sy Eva. Fa zao ny zavatra nitranga, Andriamanitra no miteny. I Adama ozy izy, ny nananao ka ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Dia hono ozy izy Adama? Tsy izao ozy izy. Fa vehivavy nanilika responsabilité. Izy nefa ny premier responsable. Mahagaga fa Andriamanitra koa, fa Andriamanitra mety halala fa Eva nenina keo e. Fa satria maninona ny Adama, satria Adama foana ny premier responsable. Nisy zavatra nitranga tao, dia izy ny premier responsable, i Adama. Vehivavy ozy izy, dia Eva koa lasa nanometsiny. Ozy hoe ny nananao nga reto dia ozy izy hoe tsy za fa ny menarana. Zany hoe lasa olona irresponsable zany no tafasaraka tamin'Andriamanitra. Ary zao tena gravy. Andriamanitra rehefa namorona ny Adama sy Eva, dia nalain'Andriamanitra Eva teo amin'ny kodiny zany dia niforono vehivavy. Dia ozy izy Adama hoe wow, tena navambolako ozy izy. Nofo avy amin'ny nofoko, tiany atao hoe vehivavy. Isa, tiany atao hoe vehivavy zany hoe juibile mihitsy zany reny teo wow. Avadiako. Fa rehefa ohatra amin'izay ka tafasaraka tamin'Andriamanitra, ozy izy hoe vehivavy izay menao any ozy izy. Ha? Nefa etsy zany a, tena hoe wow. Dia noho ny avy eo a, vehivavy izay menao any natonga zany hoe nanilika responsabilité. Zao nefa rehefa ve koa satria tafasaraka tamin'Andriamanitra ry zareo, dia zao koa ny zavatra nitranga. Boridana izy, inona dikany hoe boridana? Niala le gloire de Dieu teny aminy. Dia zao santely izy boridana, zany hoe tsy présentable intsony izy eo anatreha'Andriamanitra. Dia inona ny solution nataony? Lasa izy naka akanjo ravina viavy. Zay voasoratra anaty baiboly, akanjo ravina viavy. Raha isalatsana hoe akanjo ravina viavy zany mahatrotry ny ahoana zany? Isaky ny adiny efatra tsy maintsy misolo. Eo akanjo ravina viavy io, image de religion, image fomba-pivavahana, akanjo ravina viavy. Inona zavatra mitranga? Manao zavatra tsy mety tsika, dia siva ny conscience atsika satria nakeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy hoe ty mety ty tsy mety. Dia rehefa nakeo amin'ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia siva ny conscience, dia mba ho présentable eo anatreha'Andriamanitra, dia lasa manao zavatra miezaka mba manao zavatra tsara mba hampandry ny apaisement ny conscience. Dia zay ny religion, miezaka manao zavatra tsara mba hiampizena ny conscience. Dia manao ratsy indray a, dia manao zavatra tsara, miezaka indray manao zavatra tsara anankiray raha soa tenany mba hiampizena ny conscience. Dia isaky ny metsika manao zavatra foana hiampizena ny conscience. Dia visaka tsika, visaka amin'ny farany. Satria simba ny conscience dia miezaka manao zavatra hiampizena ny conscience, dia ansitrisy tontolo andro zany a misolo akanjo ravina viavy tsy piripiry. Dia ohatran'izany no mahatonga hoe lasa ny olona, satria izy tafasaraka amin'Andriamanitra, dia mba miezaka izy manatona an'Andriamanitra, dia lasa izy manao asan'Andriamanitra izy, manao asa soa izy, miezaka miditra aman-kareny, manao dekone, manao dekone, manao sanatry ratsy koa zany a, tsy zany ratsy a. Fa lasa be dia be ny olona, lasa apaisement de la conscience ny mahatonga anazy anao zavatra tahaka an'ireny. Zao nefa Andriamanitra zao no mahavareny. Rehefa miboridana ny Adama sy Eva, dia nitsoka ny réaction ny Adama sy Eva voalohany vao tafasaraka tamin'Andriamanitra izy, dia nahita hoe boridana dia ny réaction inona? Lasa izy nandeha niery niafina. Nitsoka n'Andriamanitra izy dia niery an'Andriamanitra izy. Fa izy niafina, fa Andriamanitra kosa niteny hoe i Adama aiza moa ianao. Zany hoe tsika olombelona mitsoka fa